atolotry ny MBS radio anareo. Sombiny etsika. Sombiny etsika. Tantara mitohy nosoratany Vetsy Niainatsia. Ireto avy no amelona ny tantara. Ony mamy sy Laza Tojoery. Ony felana Bodinirina sy Raeva Sofinaritra. Niaraka tamin'ny Andritiana Ra Stefano sy ny tanora. Nandray feo sitraka. Nandrindra sy nanantotosa no fiandrianjaka. Sombiny etsika. Sombiny etsika. Ertina, ahoana kay ny programanao Rapitso? Rapitso? Tsy dia misina loatra fa miasa ohatran'ny mahazatra ihany. Fa ahoana? Ka Rapitso manko rendez-vous amin'ilay dokotera dia mba saika hoe hiaraka ho antsika mivady. Tsy mba afaka miala lolo kely any am-piasana kosa ve ianao ohatra? Ohatra. Ka Rapitso anie rialo no tonga ny hitany. Tonga Rapitso daholo izy rehetrarehetra. Dia tsy maintsy anara-masina marina an'izay ao am-piasanako. Ny maraina zao ohatran'ny amorony ekipa rehetra aloha. Tena ohatran'ny tsy ho afa miala mihitsy aka. Fa maninona nefa ianao raha mitondra chauffeur e? Tsy dia tiako loatra ianao raha ianao no mitondra fiarako. Ianao koa aloha amin'ity asanao ity dia tena sepitra foana ka. Ka tsy hitany e. Zara mba misy fotoana mba iarahana amin'ilay vady fa dia miala maraina dia alina vao miditra ny trano. Ialy a. Ka raha tsy miasa ohatran'izao anie za tsy ohatran'izao ny fiainantsika. Zao tsika hitandry tsara ngamany. Manana trano, sady tsara tarehy. Ny fiara ao mifidy izay tiana hoentina mihitsy rehefa hivoaka. Izay zavatra tianao vidiana sy angatanao dia azo daholo. Azo lazaina fa hoe manana ny ampy mihitsy tsika. Eny e, marina anie izany e. Tena miasa mafy tokoa ianao ary izany matoy izao antsika fa na dia izany aza mba ilaina ihany fialan-tsasatra kely ka mafy loatra ny asanao marina. Efa mahazatra eo ry mialy a. Ary tsy dia izany mihitsy ny izao ny olako e. Ny tena mampiasa ny saiko izao dia ny hoe ahoana no ahafen'ny fahasambarana ho tokantranontsika. Manana an'izay rehetra ilaina mihitsy tsika kanefa lay arena tena sarobidy ny tena tsy azontsika hatramin'izao. Za aloha dia tena mahatsapa mihitsy hoe misy fahabangana be mihitsy. Fahabangana ahoana Ertina? Tsy ampy angano fitiavana omeko anao sa tsy mahafapo anao fikarakarana ataoko? Za mihitsy rialy a. Mba eritreretinao any. Efa firy taona moa izay tsika noho nivady. Nefa aiza? Hatramin'izao dia mbola tsy hisy feon-jaza na dia iray mitomany koa ry ato an-trano. Tsapako anie izany e. Tsapako fa mafy aminao ilay izy. Ary tena mafy amiko koa. Fa mba efa mezaka manao izay mety anie. Efa mba manaraka fitsaboana azy aho. Hitanao tsara ny fiezahako mitady dokotera eto sy roa mba hatateraka nofinofitsika. Ary za mino fa ho avy tsy ho ela Ertina. Tsy ho ela dia isa izay tomany sy badabada ato an-trano. Efa izany foana ny tolomako ambavaka amin'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Fa mila manam-pona sy fanantenantsika. Ialy, efa ela ihany anie izay nanarahanao fitsaboana izay. Fa mba nisy voka ny ve hatramin'izao? Efa firifiry ny dokotera nanontaniana. Ngamba efa voatetintsika daholo. Nahitambokatra ve? Tsy omeko tsiny ianao raha matavavoaka teny ohatr'izany. Marina tokoa izany. Saingy za Ertina tsy kivy a.
Ialanenina foana raha mbola misy ny fafahako manao an'izany. Eny ariko. Maty ny ihana nefa sao dia maika nimbanao indray ty karazana fitsaboana ataonao ty. Hoanina daolina, fanafodiny dokotera na tambavy niny. Malala izay asoantsika Andriamanitra e. Tolotsaina avy aminy no angatahako mba hitariany alalako izay tokony atao. Eny e. Ary aleo aloha atory amin'izay ka. Tena mbola hoenjana ny asa iandro rapitso. Ie, sady reraka koa ianao fa matory amin'izay. Betsaka kosa ny clientsika androany izany sady amin'izay aloha fa za daholo ry zareo e. Ty restaurantsika ty koa moa efa fahata-daza raha teoko. Ie, marina mihitsy izany tenen'ny lahy izany ka. Ny tsika kosa ny tena miavaka be amin'ilay sakafo gasikasy e. Dia izay ny tena mahasarika ny vahiny mandeha ato. Izany eo ihany rarena fa fambiza foana hoe ny lehilahy makandre ty ampiasana matetika amin'ny fiara iny e. Efa iny hitan'lahy iny ko, nandray ary. Iny izy iny. Dadanareo ve? Dadako ahoana e? Efa 3 taona izay nahafatesan'ny dadako. Olo tiako iny. Ay ve, miala tsiny akia. Fa mahagaga anahy dia hoe olo tindry ahoana izy. Mazava be iny izany e. Olo tiako iny. Inona no mahagaga ny lahy izany? Iarena, raha ny fahitako an'iny anie dia efa olo efa eo amin'ny 70 taona mahery eo e. Nefa indry voromo amin'ny 20 taona. Sady ve tsy efa manambady e. So dia mba tsisy idiran'ny lahy izany e. Na 5 taona iny na 5 taona. Tiako izy, tiana fitiavana ny rahako aminy. Raha mikasika ny hoe efa manambady indray, ie. Efa manambady koa izy saingy eo ampikarakarana divoritra mihitsy ry zareo izao. Iarena, tsy mety anie izany ataondry izany. Za ve no manimba hoy ala? Andao mihitsy aloha hipetraka etsy amin'ny sezesy dia azavaiko amin'ny lahy tsara. Eno tsara ary hafa ho azavaiko ilay izy. Vehivavy ratsy fitondran-tena be hono izany vadiny izany. Ary izay tsy nasondry zareo zaza mihitsy. Izy mifofotra miasa, mitady vola, nefa ilay vehivavy no mandandany vola fotsiny amin'ny rendrarendra. Vehivavy tsy miasa nefa alina be foana hono vao miditra ny trano. Amin'io reraka avy any amin'ny lahy avy any dia tsy makarakara ny vadiny intsony. Iza kosa ny vita hiaritra amin'izany ozy izy lahy. Iarena, mbola saza loatra indri a. Mora avo vitapetaka ny lehilahy loatra. Fironina daholo izao rehetrarehetra izao mba hanapabony andri. Tadidio anefa fa tsy atakalo ny vadiny izany mihitsy indri na oviana na oviana. Ary ny amotika ny fahatanyrandro fotsiny mahafinaritra anazy. Iarena, namako indri dia anariko fa tsy asoa andri velively ny fiarana amin'ny vadiny olona iny. Fantatro izay ataoko vahatra. Ary hitan'ny lahy tsara fa ela miseho manakana anahy indrindra no gaga afaka fotoana fohy. Aza matahotra fa ataoko vavolombelona mihitsy ela amin'ny mary azinay. Eny ariko, mba mananatra fotsiny aza e. Ary andao dia hiasa amin'izay fa efa misy milahatra andovola koa reto izany. Ndao ary. Aiza ihany ary ery tiana mbola sy tonga hatramin'izao e. Ny andro ty efa 10 alina. Isan'andro anefa izy mba tonga amin'ny 7 alina ho any foana. Izy koa moa ty atsona tsy mandray telefonina mihitsy. Fa ahoana ary? Sa hoe mbola tsy vita foana ny asany hatramin'izao? Mety be dia be koa ngamba ilay entana tonga ka. Aleo aloha andamindamina reto akanjo reto sady miandry azy ka. Ty pataloha ty zao efa mila sasana raha pitso. Aloha zavaina amin'ny pochony sao dia misy zavatra. Ay tena misy mariny ty. Ary iny nisy izany. To facture.
amin'ny anara-maty mizay lanja arena hony tianafo izany zavatra ny fidiny izany. Ranomanitra 5,9 ariary. Mba tena lafo koa izany ka. Poketra 2 ariary. Tenisy 7,1 ariary. Tena mba lafo izany ra zavatra. Dia aniza ary reto. Ny mpiara-miasa amin'ny Eritiana nefa tsy misy manana ny tianarina voasoratra ato ity mihitsy. Dia aniza izany. Tena fahafahamiko mihitsy izao zavatra izao ka. Sady izay koa izy fa tonga faly eo andeha hamotrano amin'izay. Raha maraina vao antany azy an'ity faktiora ity fa raha izao reraka izao iny resahana an'ity ngamba dia ady tsy vita indray. Eritiana? Mba mipetra vetivety inge ianao fa misy zavatra anontaniako anao e. Misy inona indray e? Nga nahazo rendez-vous tany amin'ny dokotera indray ty ianao? Andray kosa. Misy zavatra anontaniako anao vetivety fotsiny fa ao mipetra eto vetivety. Araingana le fahasaingana fa mainka ah. Tareto ihany ah. Hitanao? Mbola tsy hitako. Enoy aloha ah. Ainganao ah. Nahita an'ity faktiora ity atao amin'ny paosinao omaly. Izy izany mady mizay lanja arena izany. Resaka faktiora avy ko hitazomanao anahy eto. Fiverinao fa hoe ambony noho ny asako ve izany? Eritiana, vadinao ane ah e. Tsy manam-potoana eo laninanao amin'izany eto ah e. Nazy hoe fisiany faktiora iny izany ara tsy haiko akory. Zay fa lasa alinalilany mihitsy aho vao tafody eo. Zaho mantsy mbola mpivory. Tsy mivoaketo ianao raha tsy mazava amiko ny zavatra rehetra e. Izy olona io sady zavatra lafolafo vidy daholo anie izany vidiny izany e. Ranomanitra, poketra, tenisy. Mazava be izany teniko izany ry aly ah. Tsisy fantatra akory izay lazainao. Zay. Tena zana raha nasiany dikany akory ny resako. Tsy maintsy ataoko izay ahafantarana ity olona ity ka. Tsy tonga ho azy tao amin'ny paosiny tao ity faktiora ity. Malalo? Ahoanaki? Ahoana ihany le hoe tsika mba andeha hanao vakansa kely e. Efa mba ela ihany anie izay hoe andeha izay nefa hatramin'izao mbola tsy lasa ihany. Efa mandamindamina ny asako mihitsy aky izaho zao ah. Vita io dia mandeha tsika. Fa ono ah? Ahoana? Aiza zao mba tindry ale? Ntiako? Aiza re e? Ay. Lazao izay tindry. Andrano mafana zao ny tiako fa za koa efa ela ny leo ranomasina ka sa afaka mikopa-kelatra kely tsika roa. Izay tindry mihitsy teneniny e. Ay. Ohatra hoe mba ny la réunion ohatra. Ny la réunion? Ie. Mafana ny ihany. Mafana ahoana koa e. Zay aloha ny ihany e. Fa tsy maninona izany. Aleo fa ho karakaraina dia miomana tsika. Dia ny akoatr'izay ina koa ny tindry? Ny tena tiako aloha zao télé divorce avy tao haingaikaingana fa ela loatra ka za nge tena tianao e. Za koa ary tianaoko. Ary efa teo eo anilanao foana. Tiako ahirery ianao e. Vonina ny karakara sy tianao fa tsy anao ohatry ny nataony mivadinao aminao. Lehilahy ohatr'izao moa ko ampijalianako. Tena mba tsy misaina aloha izany vehivavy vadinao izany e. Ary aneny izy rehefa hitanao ho tiaviko sy ho hajaiko tsara. Raha izany divorce izany indray aloha dia tsisy mihitsy olona faran'izay tsotra raha hialy.
inona ny adalako sy ny ditrako, ny tia foana izy, vadiko foana izy. Na dia eo zany atao hoe tsy fananana itaranaka. Variana be ianao. Nandinika an'ilay zavatra niresahanao teo ahy. Fa maninona? Efa tena eo an-dalam-pikarakarana azy mihitsy aky. Miandry kely fotsiny ry dia milamina ny zavatra rehetra. Eny ariko. Izay tia mahandro ny fitenenana. Izany mihitsy. Ohatrany efa hitako eto sahatiny fa sambarako rehefa mivaditsika. Amin'izay fotoana izay lahy efa misy miantsoantso hoe dada. Ka izay ny tena iriny sady efa tena tsy andriko mihitsy. Sao kiry arena. Ahoana? Ohatrany tsy ho afaka ny akandria any am-piasana rapitso. Mandray? Za tena ampivory. Aleo ndray tonga dia mody. Andrasako any am-piasana anao izany ianaoko. Za efa tsy zatra mody rery izany intsony. Fa ianao ve adaly tsy dia mety loatra ny fivezivezenao matetika any am-piasanako aloha e. Tena ohatrany hanahirana ny mpiara-miasa zany a. Fantatro indray moa ry arena fa zany manana toerana ambony ao amin'ny asako ao e. So dia tsy fantatro indray zany. Dia maninona? Tena manimba be ny mahazoko mihitsiko. Indray ariko. Rehefa izay ihany dia manao taratara kely izany lava mody androany. Sady efa tsy ahitanao ihany ara-pitso. Sa hijanona tia mihitsy ianao anio alina? Tena zany raha manaiky mihitsy tia vehivavy tia mara. Dia ho amin'ny firy indray zany za vohitotry ny trano androany raha izany. Arena. Ahoana? Tena tsy ho afaka hijanona izany aho. Aleo fa amin'ny 12 alina vody. Misinona kiny hoe tsy vita ny telefonina intsony fa dia tsy maintsy miresaka mivatana mihitsy a. Misy zavatra hafahafa kimirana. Hafahafa ahoana tsy azoko. Namako indray dia tsy maintsy ilazako an'izay zavatra manjo ahy. Tsy hanafena kinina satria indry teo foana hatramin'izay nanampy anahy. Fa ahoana e? Lazao fa miaino aho. Mampirafy ahy kiny vadiko a. Ahoana? Hery tiana ve dia havita an'izany? Sady ahoana koa moa ny anapory fondry fa mampirafy andry izy e. Hitandry. Nahita faktura tao amin'ny paosiny andray andro izay amin'ny anara-maty mizay lanja arena dia ny zavatra nividiany zareo izy indry. Poketra, tenisy, ranomanitra sady lafo vidy be daholo. Dia izany ve dia ampilazandry fa mampirafy kosa izy e. Mety ohatra hoe faktura mipetrapetraka teny dia voaray any ohatra. Tsy izay ihany ange e. Fa ahoana koa ka? Tato ato izy alina be foana vao miditra ny trano. Sady rehefa tonga avy any dia tsy misakafo intsony. Ny maraina moa tsy azo ifampiresahana fa tezitezitra maika lava. Ary tsy vitan'izay ke fa matetika maheno azy miantso vehivavy amin'ny telefonina foana. Ary io arena io mihitsy. Eny e. Fantatro tsara indry fa matondra ina mpiantso ohatr'izao dia tena mitombina ilay zavatra. Fa lazao ary hoe inona ny azoko hanampiana indry amin'izany e? Zaho a? Irahako indry any tany sisikotra ilay sekreterany ao. Mino aho fa iny mahalala momba azy tsara. Tsy dia mety manko raha izany makany fa mipiara-miasa aminazy rehetra efa mahafantatra daholo ka hanahirana. Sady ny sekreterany iny tsy dia mahazoazo azy izay loatra. Dia raha fantatra ary ilay olona dia inona ny eritreretindry atao amin'izany? Tiako fantatra fotsiny aky hoe izy izany vehivavy tena mampapo ny fo mivadiko izany aho. Tsy hanao inona azy aho akory. Hafa indray izany. Eny e, aza matahotra indry fa vitako soma tsara raha izay fotsiny. Sady aleo koa indry hipetrapetraka fa tsy mety amin'ny fahasalamana indry no mivezivezy amin'izany a. Aleo alamiko ny zavatra rehetra dia mitonia tsara fotsiny. Fa izao aza dia mampiseho toetra hafahafa mivady indry fa tsy avy tsara foana izy aloha. Eny akia, saotra betsaka fa tsy irery aho manana indry. Raha zava-mipita indry tamiko hatramin'izay a, tena tsy voavaliko. Ao Andriamanitra manankarem-pahasaovana maliny soa rehetra natao indry. Ary aza mitomanika.
Inona fotsiny ky mampinamana. Mifanampinampy eo foantsika amin'izay azo hifanampiana. Aloha tapery le jus dia andao terikody dia makaina fa hitako tena reraka be indry izany. Misaotra kely. Iarena ahoana ary andeha hoaiza indry izany andeha kely vetivety alesy a dia tsy verina tao ampiasana intsony izany e andeha ho any amin'ny dokotera dia tsy haiko raha mbola ho tafaverina na tsia try fa marary ngandry izany afaka mitondra ndry ihany so dia tsy mety aloha izany hoe ndry andeha irery an'izany nefa olona tsy salama izany izy tsy marary be aleo izany dia rery fa tsy maninona ka fa marary inona nefa ndry io marary vavony fotsiny lesy a izay fa mazotoy alahy ho fampiantso ihany tsika eny ary mirary fahasalamana merci hitako tena fahafa mihitsy Iarena tato ato izay ay tena tsy salama marina izy ary sambana izy andeha irery fa tsy nalay leraka iny teo indray izy koa aloha tena jamby izany raha misy ena maso amin'ny manodidina tsoa fa dia aseho hitam-bahoaka mihitsy ny atao tsy mitsahatra ny miteny any Iarena isan'andro ny isarany amin'ny vadin'olona iny fa izany indray mahazo vavabe avana za koa tia mandandrondo amin'ny fiainan'olona eto fotsiny ka Tena izany raha saika hiteninina akory ilay sekreterany Eritiana. Matahotra mafy koa izy koa. Tena nandany ora maromaro mihitsy hanandresena lahatra azy vao niteny izy. Inona moa ny anaran'ilay restaurant hoe isan'ilay vehivavy teo? Ohatran'ny efa ety amin'ny manodidididiny aty manko ilay toerana natorony ateo a. Miloko volomparasy ilay trano misy an'ilay restaurant. Tena tia ilay izy ka aleo tonga dia hidirana. Inona ny ataonao izay madama Atao jus fotsiny aloha se a. eny ary tompoko Eo amin'ny fandoavana vola hono no miasa ilay vehivavy. Iza moa ny anarany teo? Lanja Iarena. Nefa ary tao lehilahy io izany. Aleo aloha anatonany eny dia anontaniana rangaha. tia ary ny komandinao madama Ary aleo anatonako amin'izay fa amin'izao koa mba tsy dia be olona. Manahoana tompoko? manahoana ianao madama Azafady ry se a. Saika mba hitady amin'ny mademoiselle Lanja Arena. fa izy moa ianao raha tsy mahadiso azafady Izany na mamantany ambanivohitra dia izay saika mba hitadiavako azy satria vao avy any mihitsy aho zao dia nisy hafatra ho azy. ay ka Iarena anie zao tsy eto e lasany amin'ny dokotera vao teo mihitsy izy tena taraiky kely ianao a Izany fa marary nga izy sa ie ohatrany manao tsy dia salama kely izay izy a sa omena numéro any ianao aleo ry se amin'izao aloha fa lalovako aty ihany izy amin'ny manaraka. Misaotra indrindra. Oay tia mividy an'ilay jus ako aloha e. eny ary tompoko tsy misy fisaorana e ary adingo koa nanontany anaran'ilay madama kely teo mara izy koa moa maika be tsy fantatra hoe ahoana izany na mifamerim-bolany azy ty tsy niraisana napetrany fotsiny ilay vola dia lasa izy Allô? Allô Iarena? Manao andry?
ahoana salama fa misinina aleo fa makany amindray ary azy zao e maika tena hita an'izany surprise zany mihitsy ie ao bizolo rehefa avy eo andray rery tiana ianao zao dia mefitra fa tsisy aheno mihitsy ny resako teo ary tia miafina ty an-dakozia mihitsy ianao isaka amin'ny telefona ho any amin'ilay vehivavy moa izy izao raha mba zany efa mba mianga fotoana aminao lazainao fa tsy afa miala mihitsy ianao amin'ny asa tena te halala ny zava-misy aga tiako fantatra izany vehivavy mambaba fono sy andanianao ny andronao zany aika ianao zara raha miasa ho ilay sekretera fa any amin'izany vehivavy izany foana ny andanianao ny tontolo andronao dia ny alina ianao vao mody aty an-trano dia inona izany no ataoko aleo rangaharahana izay alehany izay no ataoko iala lasa aloha ary aleo aloha mody tsy ampiseho ininina aminy fa ialy tonina tsara ny fo lasa ho aza andeha ho aiza ianao fa hoana koa izany fanontanianao zany fa tokony ho aiza mba manontany ary mazotoary ny vadiko miasa aza isana sakafo hariva misy fiaraha-misakafo iarahana ampiara-miasa dia mety ho harivariva mihitsy any amin'ny mihinan-kanina zany za aloha mihiny fa ho taraiky be mihitsy vao tafody endrea dia mihevitra na ho kentrona mihitsy ty izy aleo andefa voalaso io dia iny koa fa rahako fatorina eto ny fiarako sahotazany eo aka hotraritreto ary aleo anaovako ty satroko ty hoay aiza moa le fakatsary teo ay tika aleo iafina atao ambadika ty voninkazo ty amin'izay iny fa mivoaka ny fiara ty tamiazakazaka manatona azy ty zany le hoe lanjarena andray izay le mahavarinanao isan'andro ana rery tiana anataononao ny asanao sy ny vadinao jereo reto izy mifamihana mahavery ary mbola tanora kely mihitsy ane izy zany dia manina no lefa be taona ohatry ny heritiana ny arahany aleo andeha amin'izay ka zareo koa reny hiditra ny trano reny efa mba nahasary koa reto ampy amantarako ny endriny tsara dia ho aiza zany zao andeha ho any amirana ka tsy mahavita mijanona rirany an-trano any aho amin'izao mahavezatra mihitsy izany tongotra izany manindrona mafy ny foko Andriamanitro tafinerina ho afako miatrika an'izao rehetra izao fantatro fa tsy sitrako ny ampahoriny zanakao mandrosoa lesy androso mihitsy ako ary ahoany reto zava-pisotro sy sakafo isan-karazany reto
efa niteny anie za hoe misy surprise fa aleo rehefa avy eo omeko fa mangalahina tsara aloha ianao. Fa misy inona ary dia inona ny dikan'izao? Jereo na ny efitrano ary ty efa mifeno ny sarina zazakely. Inona ary tiry lanitro? Ary tovariana be ho ahy elahy Lasaiko aminao aloha ry arena fa tena tsy azoko a. Inona daholo ny aton'izao rehetrarehetra izao? Inona ny aton'ireo sarina zazakely mameno tranon'ireo? Tena tsy mazava amiko mihitsy a. Zao ary akipio ny masony lahy fa ho avy le surprise. Akipio tsara zay eskafy amin'izay. Fa iny tiry arena? Io izy io ko nanao ekografia dia io le izy nalaiko sary. Faly be amin'izay zany lahy zao fa hanana zazakely tsika. Fa inona tsara ty? Be voka ve ianao? Ka efa io hitan'ny lahy io izy ko fa mbola tsy voafaritra aminy hoe lasa vavy le izy. Maninona tsara ry arena? Ianao ve adaly? Fa maninona e? Tsy hainao moa fa manambady anie zahay dia inona ary ty? Efa zany eny vadin'lahy sady nga moa tsy efa milamina ny resaka divorce ka. Vehivavy tsisy saina mihitsy ianao. Iritina moramora moa e, aza vakina lesy le vera. Ary tsy efa zany hoe nifanirianao hatramin'izay hoe mba hanana zazakely. Tena tia hananjanaka tokoa mihitsy aho fa tsy aminao fa mivadiko. Tadio tsara fa manambady ara-dalàna tsara aho. Aza dinonao zany. Andray tsy naposiko, tena lehilahy tsy vanina Tsy rarahako e. Zay veranao anahy tsy rarahako. Lasa ianao mivoaka Ty tena loatra ianao. mandehany ianao mivoaka ny tranoko e. Tsy te hita ny sady vatavanao tsony ah. Lasa koa e. Lasa mivoaka. Lasa. Zany no atao losy ty marina elan'ny toratorana atyka na avy masonangatra. Tena tsy tiako fantatra ihany mihitsy zany zavatra zany. Ngamba te ampitombo ny areti-pony raha zany ny fantany. Raha zany koa mifantatry ny ao am-piasany afa-baraka marina. Mba olona manana ny toerana maha izy ahy ihany a dia inona no atao? Ary zary alo mbola tsy tonga foana ato trano hatramin'izao. Zaho ty efa avy nanala eritreritra tandritra tany. Efa taizany tsy tonga, mbola zaho ihany tonga voalohany ato trano. Fa nakaiza ary le vadiko e. Zaho koa ohatra miahotra zany antso azy amin'ny telefona. Tsy haiko hoe manino. Nefa ny tena tsy fanao ny aly mihitsy zao e. Efa mivalo alina, mbola tsy miditra ny trano ihany. Zay kosa namaka. Zay ny tomobilina. Otrany matahotra zany. Vokaka izy angamba zao mahita na hoe tonga aloha atao trano. Aleo dina fanina rangaha. Nialy. Alina be ny ianao zany fo tonga e. Fa mbola taiza? Amin'io ianao tsy mba miantsona milaza akory. Tsy mamaly ianao e. Fa tsy ianao mba tonga aloha androany. Ary angamba misy azany fampiantso zany rehefa ohatr'izao. Sa ve rehefa mba zany tara-fodiana dia mila manao an'izany zavatra teneninao zany? Ialy ah. Vadiko anie ianao e. Mananjoany ahafantatra izay alehanao rehetra. Sady tsy mba fanaonao mihitsy ny mody aloatra an'izao a. Dia gaga ianao fa mody alina. Ary mba tsapanao ihany kay fisiko.
mba fantatra hoe tsy atao trano a dia tsapanao hoe alina voatafotony vadinao. aza mitomany anao kia inary ty miala ianao Eritiana, aza manetsy keliko eto amiko eto. Everinao tsy fantatra daholo moa zavatra ataonao. ataoko ahoana fa za moa manao inona rialy ampy izay fanginako Eritiana, ampy izay. ialy a fa maninona ianao e dia aveza amin'izao alina be zao ty ianao ay tianao fantatra hoe aveza ka vady koa ianao avy any Madamarena raha izay ny tianao fantatra. fa tsisy fa Eritiana, manina izy nataonao ohatra ireny? Tabataba herisetra izany mba nasetrinao azy mba tsapanao moa hoe ohatra ny ahoana fimpitahany fono na asombina ena tamin'ilay olo tiany, nefa dia nanandravanao ny asambarany. Tsy nisalasala akory ianao, tsy nisaina kely akory nandajaka ny ranomasina, nanakona ilay taratra hazavana ny tsilo ny fiainany. Nosaromanao rano mainty tao anaty fotoana folo ilay masoandro mibalika nandrakotra ny fiainany. andray ialy a ngany fampiresaka nareo efa andeha hamoy fo izy ny sakanako, nampalahelo aloatra. Diso fanantenana tamin'ny teny fitaka sy fampandriana drisana taonao izy. Mbola marefo loatra arena, tsy mbola zaka ny lanja fahoriana toy ny ampitondranao isan'andro ato. Any ka ny amoy fo no heverino vahaolana vetivety. tena mifona ialy ialy a mifona andray zany abalako marina tena fa mendrika loatra ianao ialy a tsy te hiresaka aminao tsony ahy e, lehilahy kanoso ianao. Tady dio fa sombiny ainao any no entin'ny vehivavy iny e. Eny saingo karakaraiko izy, akakanjo fosiny koa ny diako aty fa za tsy hijanona akory. fa hoaiza ianao hoaiza mity andro efa alina be ianao ialy a tsisy tokony rarahinao izay lehako anie, milamina tsara ianao ato tsy misy anahy. Fa zao ahoana mandehana ianao mivoaka eo amin'ny terasy io e, dia tazany hoe isany miandry aho velany eo. ato iarena fa hoaiza nareo e Hatreo ihany angamba ny tokony ho fantatrao, na tsy tianao azy ny zanakao a, ndreto izay vona efanometana na fitezana ny zazy iny. Tafandrimandry sa mivady malalako izany. ialy ialy a ialy Iarena, ahoana fa ahona maro ndry ity e. Aizy ndry zao mipetraka? fa iny lazaiko an'lahy iny e, miara-mipetraka amin'ny madamy ialy a, vadiny Eritiana. Tena tsotra be ilay madama ka izy no nameriny indray ny fanantenana efa maty tato anatiko, ahafahako miasika ny fiainako sy ny hoavin'ny zaza takipoko ty. Ndry ity raha anaonao foana, tsy fahy mihitsy. Tsy haindry moa fa valifatiny ambadika izany fahatsoran'izany. Ndry vehivavy izay namotika ny tokantrano sady koa bevoaka ny vadiny, dia amin'ny fomba ahoana no anana amin'ny fomba teo amindrika? Mba ino ihany no teniko fa io tsy firaraha indry anahy io ihany ange mahatonga andry ohatr'izao e. Ary ohatran'ny marina anie izany teny lahy izany. Ie, Aiza ve dia tsara fanahy be amin'ny keriny efa zara vaviny. Izy anie ihany ka tena mividividy fitaovana ilaina amin'ny fiterahako e. ka izay aneo ahy e, mila mitandro ndry io. Hafahafa Fa za mino fa hifofony andry mihitsy ny ambadika izao zavatra ataon'izao, sady mety ho zazo akibindreo fotsiny tadiavina.
olona tsy miteraka mantsy ny ramatoa iny. Reny anery arena ka manaka tao e. Tsy anaiky mora ny tokantrano rava-maina izany fotsiny izy. Ka inona ary izany nataoko e. Izy izao akana eo rehefa mirava. Mipetraka any amin'ny trano namana mantsy izay fa tsy tia mihita ny eritiana olo misy anay. Izao a? Ahoana? Rehefa tonga eo izy dia aloha resahako. Mody ataoko hoe mody any mamanareo any ambanivohitra ndre sa tsy mety izany? Dia izany efa izany ho aiza. Za tsy sahy ijanona reny any amin'ny tranoko. Ohatra ny matahotra. Izao re. Oui. Aleo fa miresaka mamanay sy dadanay sika rariva dia mijanona any aminay aloha ndre. Izany? Dia mba misaina amin'izay manaraka fa aza mora fitapitahan'ny olona ohatr'izao tsony. Mba olon-dehibe amin'izay koa e. Enono namana raha miteny fa asoa andriny antony ananarina andriny ohatr'izany. Izany a? Marina le izany. Raha mba nena lahy izao a. Tsy ohatr'izao mihitsy ny hafarako. Tena misotra fa raha tsisy alanga ma dia efa tsy fantatro intsony e. Tsy haiko izay ny hafarako. Inona ary ty be ranomasy ty e. Tsy mety amin'ny zaza ankiby indray koa izao ataondry izao. Ary aok'izay osotro hoe aloha ty ronono mafana ty fa mety amin'ity ty izao. Misaotra. Fa inona mihitsy ny tindry ity atao e. Tondry indray no misahirana amin'ny vehivavy iny. Tsy azoko mihitsy ka. Mihirana. Ny vatoko an'eky ny renjanany. Manana didy amin'ny mihitsy a. Saripety an'eky izany zanaka izany. Zary firy-taona mbananirina nefa tsy nentina azo mihitsy. Sady tsisy olombelona lafatra kia. Fa izay mahatsapa ny fahadisoany ka mifona, izay ny tena zava-dehibe. Tsy mitana lahelona kely akory amin'ny arena. Mampalahelo aloatra azy izy. Mbola tanora vao eritrerony nefa migioka ny gidin'ny fiainana sahady. Izay kiny tsy amelako azy rery a. Anampy azy arak'izay vitako a. Fa foninina loatra ary ny ao anatin'ny ndry e. Za indray ve moa nisahirana amin'ny adalany? Ndry indray no hidikizo amin'izany fa dia miteny azay a. Aza manao an'izany aky mirana. Mba vehivavy ihany angendry e. Ka ndry ihany io koa. Ka izy ary mba ianterana eo e. Eritiana efa tsy hitaty rasy tsony mihitsy. Ny ray nefa maty. Ny reny any ambanivohitra lavitrany. Mampalahelo any ankizy iny e. Tsy maintsy raisiko akiny andraikitra. Ary za miny fa valim-bavako izao. Na tsy nahazo zaza za men'Andriamanitra fahasoavana ahafahako hikarakara azy mianaka kely. Dia hafa mihitsy ndry ity ka. Mariny. Tsy mbola nahita olona manana fisainana ohatry ny ndry a. Na te hosirena amin'ny ataondry ary a ohatry ny lefaka ho azy satria toa marina daholo izay voalaza ndry. Fa aveza aloha ndry ity e. Avy nijerijery akanjo ny zazatany aky za. Dia nividy akanjo mafana koa anaovany arena rehefa mifana izy. Ay, Jerendriany reto e. hoe Reto akanjon-jazy reto. Mahafatifaty ane izany e. ndry. Tena hita misoritra eny amin'ny tarihany ala mihitsy ny hafaliana. Tsotra izany raha olona marina ka be fitiavana loatra izy. Hita kiko tena mahafatifaty ery izy izany. Izany aky eo ihany fa zao a. Rehefa nandinika dia tsy avelako andeha asa tsony angamby arena ka sao dia reraka loatra izy ka izy fetraka eny amin'ny fitondrany voky eo izany. Sa hoana ny eritreritry indry? Eny e. Rehefa izay ny tandry mety moa maninona ko. Hoay, ary efa amin'ny efatra latsaka fifanka izao a. Aleo andeha hitsena azy amin'izay ka.
entina daholo ny akanjo fa za tsy andalondalo amin'ny trano ty tsony aloha ka za rarina naiko ny ray aman-dreny varotra apetrano. Inona daholo moa zany ny entina ilaina tsy maintsy entina. Body fotsy dia leo entina daholo reto akanjo mafana reto. Dia kiraro koa aiza tiana. Dia inona koa re zany ohatray ary misy zavatra mianjerany zany. Aleo ijery. Ary ahoana koa no nampianjerany tivasy ty tato. Ohatrany tsy azoko mihitsy aza mitabataba eo aingana manaraka na moramora fotsiny. ao aingana aleo mihitsy asiana tiskotra be ty mivava aloha. Tandre mitabataba eo ka nahirana. Zay zao manaraka na fotsiny. No aingana karakely tia. Aingana miditra ty anaty fiara ty. Inona ary ty mitady anohatra ty? Dia mbola tsy mampiasa hery aminao aho dia maneke moramora fotsiny. Mazava ve? Aingana midera. Naikaniky amin'ny sio be saina be ohatran'ity. Afaka ninona eo koa nefa e. Lasa zao. Aiza moa le tiandry hoe toerana anaovantsika vakansa any La Réunion. Anaova hoentiko any La Réunion kely androany. Azo La Réunion kely tsika androany. Tateraka ny nofonofondry. Ary aza mitomany ohatran'io moa e. Mangina zany malalako zany. Mangina fefa hoentin'ny dada hitsangatsangana anie nareo mianaka e. Hoentiko any amin'ny toerana mahafinaritra be, misy rano mamy be. Dia hitandreo tavoangy akaikitreo io no sotrotsika rehefa tonga any. Eny amoron-drano tsika aroa tazatazana filetika ny masoandro. Ary fa foa io ranomaso tandre mihetsiketsika mahery ao dia hitandre koa ty tanako ty. Jereo tsara dray manjelanjelatra salamyzany. Ity no antidiko ny kibodry rehefa maditra tsy manaraka ny teniko ndry. Azo manao mampalahelo hoe tsy natao ampitomany andriany ny teniko e. Rehefa endry tsara ndria dia milamina tsara vakansa atsika. Maninona e? Iteny ao ary fa esorintsika aloha ty skotra ty. Zay sady nahitabataba ty ankodahoda tiarany indry tsisy ahiny mihitsy e. Ao mahazo aina tsara. Ahoana ngasepotra be ve ty mahazo andry e? Dia andoha be za fa afaka mijanona kely ve ny fiara? Ay zay lehibe vokako. Sady fanina be azany. Andoha zao ary aleo hijanona kely ary dia saotsy ato anaty fiarako ato mantsy manao ny tsy fanao. Fiara tsara taretino ampavana asaiko sefandry ao anatin'ny vavandre to zay alohandreo hijanona vetivety. Ary aloha sokafana amin'ny fitaratra. Zay tena misy rano. Misotro kely aloha ndre. Aleo rangakapoaka amin'ny tavoahangy takaiko ty ny lohany sokafako angana ve ny varavarakeliny dia mandositra. Inona mamelo tapaka hoaizy ty verena ty. tena tsy afaka marina. Tadinina
tena mitetika no aizany ive saringotra amin'ilay fi amin'ny varavarana ny akanjoko tena tsy afaka mitetika no aizy ary vo maika tonga dia fatorako amin'ity skotra be ty indray ny tana sy ny tonga amin'izay tsy afaka mipelipelika tsony ary ho tapenana koa mivavy ao mangina ary midira amin'izay no hitanao tsara amin'ny vidin'izao raha mipatrapatraka amin'ny lohako izao fa tsy ataoko vitavita mora manao asa mba hitady ny rena azafady tsy ato izy fa efa masanga izy mazava be ko'izany madama tsy ato izy efa mifanarana ingy efa nakato izy rehefa mirava ary tsy mianato izy raha tsara izany aloha nahatra azy niasa tatao maraina fa mahina anao ny teny tsy ato izy fa ianao fa madama tsy mety gasy efa hoe tsy ato izy aleo tonga dia lazaiko anao nalehany ianao koa ohatra ny taitaitra tsy azoko mihitsy mihitsy lasa ny mba mivoatra any amin'ny mamana izy nanafitra tokoa izy talohany alanteto hoe veloma ny madama ialy any dia ampitaiko aminao le izy veloma hono ianao madama andriamanitro dia tafiry izy nanateto dia izy miaraka aminakany raha mila fanazavana fanampy ianao dia antsony tokony andraikitra madama tsy afaka manena hita amin'ohatra rehetra mihitsy ay veloma ianao bozako kosa rahavonavo izay ary manina rerena sy nampandriako fotoana dia ngasa aleo hoe atsoko ny telefona tsisy mandray mihitsy izay dia ahoana reny atao aleo hoe namotika reraka koa zany efa adiny indray zany nyndrasako any arena teto mbola tsy hita ihany izy na dia entana be ohatry ny inona ary ve dia izay tsy voorona tao ihany izany iva efa nanafatra hoe akanjo ihany entiny angamba na orony hatramin'ny vilisy ny sotro mihitsy amin'ny ora mandray telefona dada sy mama angamba ny trano an'izay gaga hoe aiza ihany izay milaza hoe ho avy eo aleo jereko any ka tsy dia lavitra koa ny tranony iny raha andehanako moto aleo rangazy zay no atao so sahirina koa mantsy izy any an-tranony any tonga ihany ary aleo tonga dia hiditra fa ny trano koa to misokatrako iareno ela beky indria fa nga dia tena ray manontolo mihitsy ny entana orindre ato efa ho ady mifiry ndre tsika iarena ary mangina be ato zany mba marina raha ato izy andraso hoe andramana tsona ny findainy ohatra ary tembony fandrinity ihany ary le iziko nitany ary reto efa atao anaty valizy daholo fa lasa izy areny oka aloha ary ohatry misy vazivaky any tsy zany fa ahoana ary zany fa inona ny tranga tato ary so dia mba nisy nakakeriny ary ndraso loha
mialy, tena mada mialy. Rehefa tsy hitany tany am-piasana zany Arina dia nalehany taty, dia avy eo niforsenina nanaraka anazy. Tena izay marina. Niezaka nanohatra izy ka dia voadony ty vasy ty. Zay zany nahavaky anito. Aza matahotra indrindra Arina. Tsy maintsy hitako misy andry, ary tsy maintsy voasakako izay mikasanao ratsy andry. Vonona hiaro andrehatra amin'ny farany ary Arina. Inona dia amozako ny haiko aza. Mahendry ihany jerenety nanaovandrianay, vaky ny lohako. Indri zao raha mba endry tsara, raha tsy nanao izay hoe ampisaraka tamin'ny vadiko. Ohatr'izao tsika roa tena niaina finaritra lavitra ny tebotebo mihitsy. Mba inona moa ny zavatra tsy azo ndry tamiko hoe, ha? Zay rehetra nylay ndry azo ndry daholo, mitady trano ndry, mifidianako. Io nanamboarako an'io vola-tsara tary io. Mila voly ndry, meko izay nahafapo andry mihitsy. Ny fitiavana moa mangony fotsiny. Ka tena lasan-jorom-bala tanteraka ilay vady malalako noho ny fisindry. Tiako aneky iny vadiko iny, tena tiako. Olona tsotra, tia vavaka, tsy mba nitabatabana mivazavazana azy any mihitsy ninona adalana nataoko. Zany ndray raha mbola nitambatambaziny, ary tena nentiny ambavaka mihitsy. Tena tiako iny vadiko iny ka, tena tiako iny. Ampahafantariko ndry tsara mihitsy zany. Saingy ny tsy fanananay taranaka no nampirika kely anahy. Nitsiritra loatra nahita manodidina misy miantso hoe dada, dada, dada. Misy zaza mitomany sy mibadabada ao an-trano. Zaza mipelipelika eraky ny trano, milalao. Lazaiko ndry tsara fa zany ny tsy nahafen'ny fahasambarako niaraka tamin'ny aly. Tena niezaka izy nanaraka amin'ny fitsaboana fa tena tsy nahazaza mihitsy. Tsy nety niteraka izay. Zany ny tena fanindrinay zany hoe hananjanaka zany, ary fanindriko tanteraka. Nefa tamindriana azo, ka tena azo mena tsiny raha tezitra tamindri, satria tiako loatra mivadika ary tena tsoko. Ka raha io zaza kibondry io no amoizako azo mandrakizay kosa, azafady, miala tsiny tena miala tsiny. Ndry tena tsy nahay nanararoatra ny fahasambarana natoloko andry loatra. Ka zao ny fiafarandry. Ny vavandry ary ty tsy afaka misokatra hiteny akory. Ny tongotra sy ny tanana mifatotra daholy. Ndry ty aty amin'ny toerana tsisy Andriamanitra. Naleo ny vadiko namela irery, fa indrindray no mikarakarainy sy ny sahiraniny. Ahoana moa no anakaiky an'izany ry Arena, ha? Ampahafantariko andry fa zay ny antony hitondrako andry aty, mba mahatsapafangiriky firiana koa amin'izay ndry. Fa tsy ihany no izaka ny takaitrana velan'ny fiarahantsika. Ka andry andeha hitsotsotra ho tsara karakara aty amin'ny vadiko aty. Mba impiry moa ndry nanery anao hoe ataovy ny divorce amin'ny vadiko, ha? Impiry. Zany no fitiava-ty andry. Ty tena. Averiko amindry, ale teo anatin'ny ati-doha andry. Fa tsy foko iny vadiko iny.
tena tiako iny. Fandrinona nimba ny tokantranonay ka na igogogoky itomany mandra-paharivan'ny andro eo ary ndry tsy ampiotsona amin'ny foko velively maratra malahelo ambadiko izany. Mazava! Iza koa kizany olona tsy mahalala fomba izany a. Izay dia dodonana mafy sinina mivaravarana sady amin'ity andro efa hariva. Ndana aloha ankizy ireo a. Za zany tena reraka be mihitsy. Andraso re. Ahoana ny izay? Aiza le madama be tsara velatsiny. Mba moramora kely azafady a. Ianao aty tokantranoko indray ny tao miseho be vava. Tsy ianao mihitsy ny ilaiko fa le madama be Zestiny. Avy tao. Fa ina ankizy za tabataba menatra olo zato a. Zao madama. Efa nampandremy polisy a. Fa mba hamoramora ny rara. Dia avoay mora fotsiny arena. Tadidio fa vehivavy be voky iny a. Karaha maninona iny. Tsy afa miala ianao. Avoay fotsiny izy. Ka tsy ianao ihany moa nilaza fa lasany ambanivohitra izy. Kina ny vazavazanao anaty. Sady lasa koa ianao voaka ny tranoko fa olona tsy malala fomba tsy manatitra problème aty an-tranon'olona aty fotsiny. Madama, tsy misangy aminao a. Rehefa hitanao fa tsy ao ampiasana izy dia naleonao nakany an-tranony. Dia avy eo niterenao anaraka anao izy. Anatanteranao valifatinao. Oka aloha aleo azava tsara le izy. Vao niteny tamiko ianao hoe lasany ambanivohitra izy dia nody a. Koa hoe mbola nakany an-tranony ahoana? Areo asehokanao tsara e. Reo ny pirofo. Reo ny pirofo fa tsy nitsahatra ny antso azy mihitsy hatramin'izao fa tsy mandray telefonina izy. Ka ny telefonina ny arany ty amiko ty e. Jereo ane zany e. Tsy sangotsony ty resaka ty madama. Ny alany tao ampiasana hoe anaka ny akanjona any an-trano izy fa hoe hipetraka any amin'iny satria matahotra ny valifatinareo izy. Ny andry azy a. Nefa tsy taziana alehana hatramin'izao. Varavarana efa misokatra no ny vataniko tao dia niditra. Izy anefa tsy tao. Fa ty telefony ty no hitako tao. Ny entana efa vovoatra tao anaty valizy. Ny tena naitra ana dia nahita n'le vasy lehibe teo amin'ny lalatsara vaky. Ary teo ninoko fa nisy nakakeriny izy. Maninona? Tena marina ve izany lazainao zany? Tena marina izany madama. Afaka miverina any an-tranony isika manamarina izay voalazako taminao rehetrarehetra teo. Ka tsy aleo tonga dia ny polisy no mpandrenesina zany andrainy andraikiny. Sa ianao teo moa efa nampandre? Eritiana. Tena eritiana reto ny nakazy a. Andao aloha jerena any an-tranonay. Tena tsisy olona reto a. Tena kaiza ary zany. Ary sao dia mamanana trano hafa nareo e. Dia sao dia nentina any amin'ilay tranonareo izy. Tsy manana fatsy ity izay ka. Fa ny magaga ty fiara fitondra ny tiana zany eto fa le fiara vitra fumeny netiny any. Dia lasa izy ary. Sao dia mba lasany amin'ny mamany arena any ambanivohitra kosa. Zany ve? Oka aloha e. Ohatra misy zavatra tadidiko reto a. Misy toeran'izay any a. Tany nitondrany antsangatsakana talohan'ny vadianay. Dia tamin'io toeran'io lazany voalohany fa vonany ampiakatra na ho vady izy. Dia taty aoriana na misy fifaliana na misy olana eo aminay vady dia makany amin'ny toeran'io foana izy. Misy trano falafa izay mako any.
Tena sao dia mba lasany ary reny. Fa aiza ny toeran'izany? Iny tokoa sao mba toerana mampatahotra aky izany a. Tsisy mampitahotra izany aky ihany a. Sady tonga ny fiara tsara mihitsy. Ary sao dia tokony hampandrem-pitandro ny filaminana ihany tsika ary? Andao aloha andeha. Rehefa tsy hitantsika any zareo a, eo indray mahita ny toy iny. Ahoana? Visaka? Raha tiandreo fantatra ny anaran'ity toeran'ity sy ny tantaran'ity toeran'ity dia aleo ampahafantariko andry. Ity no antsoina hoe toeramamy raha tsy fantatry indry. Toeramamy. Mazava? Tato anatin'ity trano kely falafy ity no nolazako tamin'ny vadiko fa vonona ny atakatra azy ho vady aho. Ary vonona ny voady eo ambonin'ny alitara. Amin'izao fotoana izao noentiko aty indry satria nanatantara tamiko ity toeran'ity. Ary mbola ty ihany koa no amaranako ny tantaranay. Aleo ilevina aty izay nisopatra sy nandrava ny fifankatiavanay. Dia sasindry izany. Ary aleo aloha asoriny ty tampombavanao ty. Ty aingana. Sotro ny rano. Sotro aingana fa noana ilay zaza ao kibondria ao e. Eritiana. Inona? Fa nahoana loatra renao dia manao atoy izao e. Mijaly ilay zaza ato a zanakao anie io e. Tsy rarahako ry arena. Andray. Tsisy dikantsony ny fiainako. Potika tanteraka. Tsy nampoziko. Nanjara tsaina tsy zakako tsony ny eritreritra ny fahoriana nampitondraiko ny vadiko. Nefa izy niezaka nyty afoana. Ka eny fa mba jereo ty zazy ty. Manitra loatra izy. Zany mbola tsy nomeno sakafo mihitsy hatramin'ny omaly. Reraka be aho. Ndry tohatra mampalahelo andray ty izy. Tsy rarahiko rangaha. Zay fahoriana vao nanomboka omaly ve? Ny nialy ary fieritaona ny aretany tsy nitaraina izy. Eritiana. Jereo ty zaza ato kiboko ty. Zanakao io. Zanatsika. Aza ampijaliana izy. Omeso mba hahita masoandro fa aza ampidehana ny fiainany. Fa ao reto fatorany reto. Eritiana. Zanakao ny ato. Tia anao izy ary tia hitanao. Tia hiantso anao hoe dada. Tia hanoroka ny takolakao. Tia mihinana ny sandrinao. Fa ao ary Eritiana. Mijaly ny zanatsika. Tsy losako marina. Fa ao ary Eritiana. Tsy losako marina. Avelao izy ary. Misy tamoramora aminy ianao. Ratsy zany. Atorako eny aminao ty vandritra tanako ty. Ialy. Ny vato malalako. Eritiana, za ihany ty. Ny vadinao. Apetrao iny antsiny Eritiana. Miangavy anao a. Apetrao iny. Ialy. Tiako ane ianao e. Tianao a. Na dia reny ara ny adalana vitako. Eno a. Za koa ane tianao e. Zany ve? Vadiko foana ianao. Fa apetrao moa iny antsiny e. Ry vatra. Ambileo ianao fa any arena fa tena reraka be n'izy izany e. Ohatra e. Tena torany ty. Torany arena. Ao mba tena ho any anaty fiara aloha dia any sady mikotsika no hitondra zany amin'ny hopitalika. Ndraikako anao. Adalako daholo zany rehetrarehetra zany. Inatsoa moa no tokony havelomako e. Nampitondra fangirifirina ho an'ny hafa fotsiny aho. Andriamanitra. Tena tsondromy tamin'ilay azy teny aminy ny kibo. Vatra.
Vatra! Mirana! Maty ny vatoko fa afonjeo e! Lanitra aingana aloha vatra. Ary misy olona zany a. Evenareo ihany e. Mandroso ry izy roa. Manaondry? Manahoana? Misaotra betsaka kia. Ary sy atongara amin'izay no magingina rery ianao zany? Nisy asa tana maro natao kely am-piangonana dia lasa namonjy kely an'izay izy a. Izay mianaka moa tsy afaka dia izy mba solitena ny antely mianaka kely. Ay kosako. Ary matory nga sombiny any kely zany? Ie matory eo ambony ao. Ao mazotoerana aloha nareo e. Aleo karanoboankazo kely aloha. Ialy koa dia misahirana. Tsy hijanonelana izay e. Aiza koa kia dia hoe misahirana moa. Ndry hitako tena ny anahazo aina mihitsy ny madamialy zany. Sainao tsy nahatsikaritra an'izany? Tsapako zany. Efa milamina kosa isiko. Sady hatramin'isy ny sombiny aina. Hitako tena feno ireny fahasambarana izy mivady. Dia tsy malahelo ndrivy hoe lasa ny olona sombiny aina. Sady ndry tena reny niteraka azy mihitsy. Nefa tsy fantany akory hoe tiany tena reniko. Malahelo ve moa tsy alahelo e. Tsapako hoe tena mila zanaka izy mivady tena foko izy. Sady aly raha teo nandray azo toy ny zanany foana na dia tamin'ny fotoana mbola nitondrako voka ny zazy io azy. Tena be fitiavana izy a. Ary valim-pity tamin'ny vitany rehetra tamiko nanomezako an'io zazy io. Miala tsindry ry izy roa fa somary ela kely a. Ao ary aza mihafahafa mihitsy. Misy vahiny ny ato trano zany. Manahoana roro kely? Miaraba monsieur Ertina. Salama tsara miaraba nareo. Manahoana? Ianao mihitsy izao nandrasanako. Zany a. Ary nahitonga kosa zany a. Za koa moa somary miala tsiny fa namita didy kely tany am-piangonana tany dia izao vao afaka niala tany. Ka ina ho ny zato vaovao nahitinareo e. Tsy dia asiana resaka be angamba izy ity rezy mivady fa izao ny antondihanay ity e. Anatitra n'ity fanasan'ity ho anareo mivady zay. Zany? Zany tokoa ve? Mariage ve? Ie, izay indrindra. Vaovao tsara kosa ke izany ko. Dia misaotra betsaka rery izy roa tsy nanadino a. Eny fa na dia somary lavidavitra ary misy anareo. Tonga foana nareo no fitiavana ny antely mianaka. Nitsodrana anareo sahady a dia marena tokantrano. Misaotra indrindra. Andriamanitra ny omba sy hanampy anareo amin'ny fikasana rehetra izay kasainareo mivady kely. Ie dia misaotra betsaka e. Misaotra kia. Dia tena ombako manana mihitsy izay teny nialy vady mahalalako izay ry izy roa kely a. Dia mirary soa be dia be ho anareo fankatiava tsara. Mahaiza mifampiaino sy mifandevitra foana. Dia izao azadiny mivavaka. Tena ilaina manakina ny fiainana amin'ilay tompontsika. Marina mihitsy zany. Misaotra ry izy mivady. Mifanetany. Zany eny e dia makasitraka ry izy mivady a. Tena mipetraka ho ray aman-dreny nanoro sy nananatra an'ilay foana nareo ka nahatongavana amin'izao fikasana lehibe izao. Misaotra indrindra ry izy mivady a. Tsy sisaorana izany ry vahatra. Efa toy ny fianakaviana iray angentsika izao e. Natambatra sy nampiambony sombiny haitsika. Izany mihitsy. Natolotry ny MBS radio anareo teo. Sombiny haitsika. Sombiny haitsika. Tantara mitohy nosoratany Ventsony Ainatsia. Ireto avy no namelona ny tantara. Onimamo sy Laza Tojoery.
ho ny felana bodin'irina sy raha eva sofinaritra miaraka tamin'ny androtiana raha stefano sy ny mpanoratra nandray feo sitraka nandrindra sy nanantotosa no fiandrianjaka sombiny aitsika sombiny aitsika Dokamaritra tamin'ny MBS Radio 5.0 FM. Inoy anie zany izy zany ro malaly mampatsiaro any tamin'izany andro zany anaovy ny kanjo